Mampitomboina ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha hivavaka isika. Isan'andro Tompo, raha vao misokatra amin'ny masonay, dia tsapanay fa nomenao fahavelomana indray izay afaka hiatrika ny tontolo andro. Misaotra ny amin'izany, fahasoavana, fitiavana, famindraponao aminay izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, misaotra ny Tompo isika fa efa madiva hifarina sady ny herinandro. Misaotra azy tamin'izay rehetra nataony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy. Misaotra azy koa fa efa madiva hifarana ny fandiniantsika ny lohahevitra hoe an'ny Tompo ny fahefana. Inoana ry havana fa nampitombo ny finoana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika ho antsika rehetra izany, indrindra izay rehetra fampizaraina teto izay. Anio dia ny fahefan'Andriamanitra, ny fahefan'ny Tompo amin'ny zavatra rehetra no jerentsika. Raha nitokana ny tempoly ny Jerosalema, ny mpanjaka Solomonina dia nanao an'izao vavaka izao izy ao amin'ny tantara faharoa, toko faha-20, andininy fahasivy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Raha manjo anay ny loza, na ny sabatra, na famaliana, na areti-mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eo anatrehanao izahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay, dia hiaino ianao ka hamonjy. Amen. Araka ny nambarako teo izany dia hoe manam-pahefana amin'ireto zavatra 5 mahazo ny olona ireto ny Tompo. Heverinay ry havana fa ireo no mahasahana izay atao hoe zavatsarotra, loza sy manahirana. Tena tsy resintsika olombelona izany. Dia misy an'ireto 5 reto izy araka io tantara faharoa, toko faha-20, andininy fahasivy io. Voalohany ny loza, faharoa ny sabatra na ady izany, fahatelo ny famaliana, izay ny voalaza tao amin'ny baibolintsika fa raha tena jerena io izany dia ny famaizana taon'Andriamanitra. Dia ny fahefatra ny areti-mandringana, ary ny fahadimy dia ny mosary. Manam-pahefana amin'ireo izany ny Tompo. Izao anefa tena zava-dehibe ny fahafahantsika miara-mandinika eto ny hoe herin'izany fahefan'Andriamanitra izany ka hisy dikany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Io raha ny tanisy Solomonina dia hoe ireo ilay zavatra 5 ireo dia hozy hoe raha mitsangana hozy ka mivavaka eo anatrehanao izany ato amin'ity trano ity satria misy ny anaranao ato dia hiaino ianao ka hamonjy. Andininy fahasivy tapany farany izany amin'ity tantara faharoa, toko faha-20 ity. Manam-pahefana hoy izay amin'ny zavatra rehetra manjo ny olona ny Tompo. Koa ireto roa reto izany no miandry antsika dia samy mba hamezaka e. Voalohany, mangataka mba hitombo sy ho mafy orina hatrany ny finoantsika an'i Jesoa Kristy. Tsaroana izany ilay tenin'ny mpianatra manao hoe Tompo ampitombo ny finoanay anao. Vavaka isika, antsika tsirairay avy mba hitombo finoana sy fahatokiana an'i Jesoa. Ary faharoa, mandeha miangona, izay ilay teneniny teo hoe ilay tempoly izany dia itoeran'ny anaran'Andriamanitra. Fihaonana amin'Andriamanitra io, fanaovana fotoana amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa io, eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ka raha tianao anam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fiainanao ny Tompo, dia tongava mivavaka ry havana. Dia mirary soanao ary eo mpamaky vakiana n'ity tontolo andro ity miaraka amin'ny Jesoa. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa manam-pahefana eo amin'ny fiainanay ianao. Hamonjy sy hanafaka anay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika ry havako. Amen.